Notanterahana androany kosa ny fanaovan-tsoniam-piara-miasa teo amin'ny banky BOA sy ny delegasion'ny francophonie izay notontosaina tetsy amin'ny foiben'ny banky BOA tetsy Antaninarenina. Zava-dehibe ho an'ny malagasy sy ny firenena malagasy, indrindra fa ho an'ny toe-karena malagasy ny fandraisana ny fihaonana tampony ny firenena amin'ny teny frantsay. Mandray anjara mavitrika amin'ny fandraisana ny francophonie ny banky BOA izay banky partenaire officiel ny francophonie. Androany no notontosa ny fanaovan-tsoniam-piara-miasa teo amin'ny rotota dia nitale général ny banky BOA sy nitale ny organisation du sommet de la francophonie. BOA eto Antaninarenina dia anisan'ireo voalohany izay mihetsika ilaza fa hoe te hiara-dia aminay amin'ny fikarakarana ny sommet io kanefa tsy irery izy fa misy ihany koa zany orinasa maromaro izay mitambatra anatin'ny hoe amin'ny la francophonie. Ny tena ataon'ny BOA amin'io ataontsika io dia voalohany aloha manohana izy eo amin'ny lafiny zaka hoe amin'ny mabanky azy manohana izy satria misy azy zany amin'ny toerana ivoriana reny ohatran'ny hoe guichet na hoe guichet automatique na hoe receptacle zany eny amin'ny aéroport any centre de conférence internationale satria manodidina ny hôtel eky tseretsera satria azaby fa mahatratra 3 arivo mahelan'eny ho avy ety. Mandray anjara tanteraka amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy ny banky BOA izay manana maso ivoho miisa 90 manerana ny nosy ary mpiara-miasa hatramin'ny 10. Mahatratra 700 ny guichet automatique manerana ny Madagasikara.